Mbola hijanona any amin'ny faritra vakina karatra iny ihany isika ao anatin'ity fanadihadinina ity fa mikasika ny resaka ny fiarovana ny zon'ny ankizy kosa. Na dia efa nisy aza ny ezaka natao ho fiarovan'ny zon'ny ankizy eto Madagasikara dia mbola tsy tratrantsika malagasy ny mbola betsaka ny ankizy ara-ny herisetra eto Madagasikara raha ny fanadihadina nataon'ny UNICEF tamin'ny taondasa nojereny. Misy eo amin'ny endriny tsy fanajana ny zon'ny ankizy na eny anivon'ny tokantrano na fiarahamonina na avy amin'ny fitondram-panjakana mihitsy aza. Ankizy iray amin'ny roa no iaran'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasoka ary ny ankizy 9 hatramin'ny 10 no tsy mahavita kory ny sekoly ambaratonga fototra na ny primaire. Mila fiaraha-miasan'ny rehetra arak'izany entina iarovana ny zon'ny ankizy. Ho an'ny fanjakana izay manana andraikitra lehibe amin'izany dia tokony ampitombo ny teti-bola natokana ho an'ny sehatra sosialy. Mbola betsaka ireo zaza hiara-ny herisetra vao vetivety nisy ny etude mahakasika ny herisetra any an-tsekoly sy any an-trano eny anivon'ny fiarahamonina nataon'ny UNICEF dia mbola betsaka ireo taremarika zany milaza fa tsy voahaja ny zon'ny zaza eto Madagasikara. Misy zany zo fototra ny ankizy izay tokony misitraka an'izay ny zaza tsirairay nefany dia hita fa mbola betsaka ny ezaka tsy maintsy mbola atao izay mampatonga ny raha ny UNICEF manokana zao ny mandanay ilay hoe ampanjary ny zon'ny ankizy tsirairay mba ahafahan'izy ireo misitraka ny zony dia izay mampatonga anay hoe mikarakara fanofanana zany amin'ny sehatra maro mba ahafahan'ny olona rehetra izay voahofana mandray anjara sy manome an'izay fisitrahany zaza amin'ny zony izay. Entina ampiroboroboana ny fiarovana ny zon'ny ankizy dia mpanao gazety misa 70 no nofan'ny UNICEF tany Antsirabe ka ny 20 ny farana ny alakamisy ary 20 ny farana ny talata izao. Tanjona ny mba hitondrany mpanao gazety ny feon'ireny ankizy ireny iarovana ny zony. Cette formation a été faite à 3 reprises dans le passé et là l'occasion nous est donnée de remettre à jour beaucoup de choses et par la suite aussi de remettre à jour le guide pour les journalistes. Je l'ai dit, je le redis, une formation se fait avec les participants comme vous l'avez souligné. Si vous n'étiez pas présent, il n'y aurait pas eu de formation. Merci à vous pour votre présence. Ankoatran'ny fanofanana mpanao gazety dia efa nisy ihany koa fanofanana ny gendarmerie sy ny polisy amin'ny resaka fiarovana ny ankizy. Toy ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny resaka fizahantany, ny mpandraharaha ara-toe-karena sy ny sehatra tsy miankina. Mariana fa Madagasikara dia nanosony ny fanarahana iraisam-pirenena mikasika ny zon'ny ankizy.